Bonjour, bonsoir adonira antsika rehetra ny tokantrano any a manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika. Tokony hiasa hitantana antsika amin'izay mahakasika ny fiainantsika rehetra. Resantsika tamin'ny tapany maraina iny a ny resaka tsika efa nanony lesona zany tsika efa tsy eo amin'ilay fandrefesana ny tempolo tsony. Fa nanony lesona isika izany. Zavatra hitantsika tamin'izany dia ny resaka ny amin'ilay resaka hoe fetrandro izay nomena zany a mahakasika ilay hoe fa ny kanja izy dia aza refesina fa nomeko ny jentilisa ka navela hanitsaka ny kanja izy ireo mandritra n'inona mandritra ny 12 volana hozy izy. Dia laza koa Andriamanitra tamin'ilay vavolombelona roa hoe aminany mandritra ny afrina mandritra ny 990 andro ary lazaina fa mitafy lamba fisaonana izy ireo. Hitantsika teto moa mikasika ilay hoe fetrandro izay nomena zany, misy fetrandro maromaro nomena teo, resaka ny amin'ny hoe 12 volana 990 andro, ny resaka ihany koa tsika satria mifandray ilay any amin'ny Daniel ilay izy, ilay hoe fetrandro iray, fetrandro roa atsasaky ny fetrandro, mifandray ihany koa amin'ilay voalazan'ny Apokalipsy 12:10 manao hoe 3 andro sy tapany. Ireo zany ireo vanim-potoana ireo dia zavatra iray ihany resahan'izy ireo satria manome 990 andro izy ireo, ary io 990 andro io zany dia hoe ara-paminaniana io manome 990 taona zany io ara-baky teny. Dia zay ny vitantsika tamin'ny lesona tamin'iny maraina iny fa ny anoizantsika ny lesona zany ty arivo ity dia resaka tsika mikasika ilay hoe vavolombelona roa, ilay hoe maminany ireo. Dia io zany zavatra ho resahantsika indray ny tapany ariva ty alohan'izay nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra ray io miantso ny anaranao zay amin'izao ora sy fotoana izao, raha mbola handinika indray sy hianatra ny teninao, misaotra ny amin'izay fotoana nomenao anay izay nahafahanay miala sasatra kely, nefa ankehitriny indray zay raha mbola hanosy hianatra ny teninao dia mametraka izany eo am-pelantananao satria tsy amin'ny fahendrenay na amin'ny fahalalànay no ahafahanay mampianatra ny teninao fa amin'ny fanahinao riry ihany. Ko mangataka aminao zay raha io aoka re ny ositry ny fanahinao no hitoetra aminay amin'ny fahafenoana ka izy ampianatra anay ny fahamarinanao Andriamanitra ray. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao raha io, mena voninahitra ny ianao raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Raha nisy nefa ray fahalemenana tsy famendrena vitanay teo anatrehanao tao anatin'izay fotoana izay nisarana izay dia angatahanay fifonina sy famindram-po aminao. Koa dia mamindrafo aminay raha io mamelany elokainy amin'ny fahotanay sy ny tsy fatateranay rehetra. Mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay adio, ary oka ny fanahinao hanamasina anay sy hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Hamasiny izay na fiteninay na fisainanay na fitondratenanay, ka aoko ho masina zareo satria masina ianao. Dia ampelantananao ny koa nametrahanay ny fampianarana ny teninao ray, ka aoka re Tompo tsisy arombaka izay eo ampelantananao. Ko raha sitraka ao ray dia mampianaranay indray ianao amin'ity ariva ity, fa voninkenina izay vahoakanao, mitenena Tompo Ray Masina fa voninkenina reto vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosoary isika izany. Ka raha ny zavatra hitantsika zany na maranantsika ny lesona dia izao hoe ny fanambarana zany dia mampaninona mampita zany amin'ilay hoe vahoakan'Andriamanitra maminany amin'ilay vavolombelona roa izay voalaza. Satria ireo vahoakan'Andriamanitra ireo zany no maninona, ireo no mijoro vavolombelona zany ny amin'ilay vavolombelona roa io zany. Satria ireo ilay vahoaka voafidy ireo, dia ilay vahoakan'Andriamanitra izany, ilay nandray tomboka se zany. Ka iresaka tsika mikasika ilay resaka hoe vavolombelona roa, inona ary ty vavolombelona roa izay resahanay ity izany. Dia vakitsika zany ilay teny eo amin'ny Apokalipsy 10:10, ny andiny ny 7 sy ny 8. Apokalipsy 10:10 dia ny andiny ny 7 sy ny 8. Ao nozy izy eo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany
80 ambirivo andro izy sady tafy lamba fisaonana ireo lay azo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany. Eto koa zany dia misy fampitahana. Ahoana ozy izy? Nomeko ero izy le vavolombeloko roa aminany ozy Andriamanitra mandritra ny 990 andro. Dia le vavolombelona roa nefa eo amin'ny andininy faefatra dia izao no ilazany azy. Ireo lay azo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany. Lazaina ihany koa zany le vavolombelona roa fa inona? Azo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany. Vavolombelona roa dia hoana izy? Azo oliva roa sy fanaovanjiro roa izy izay mitsangana eo anatrehan'ilay tompony tany ozy izy. Zany hoe eo anatrehan'Andriamanitra izany. Dia raha ijerintsika mikasika an'io zany dia ijerintsika ny amin'ny fahitana izay hitan'ny Zakaria mpaminany. Zany hoe io fahitana hitantsika eto zany izay nomenany jaune io ny amin'ny vavolombelona roa ny amin'ilay hoe azo oliva roa sy fanaovanjiro roa. Dia izao hitantsika zany izy io any amin'ny fahitana ihany koa izay nomena any Zakaria mpaminany. Dia ho jerentsika kely izy andetsika eo any amin'ny Zakaria 4:1 ka hatramin'ny 7. Zakaria 4 dia ny 1 ka hatramin'ny 7. Aty amin'ny faraparan'ny bokin'ny testamenta taloha no misy anazy izy. Zakaria 4 dia ny 1 ka hatramin'ny 7. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona foazina amin'ny tory. Dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izao, hitako fa indro misy fanaovanjiro tena volamena, ary ny fitoeran-diloilony dia ao an-tampony, ary ny lela fanaovanjiro ny fito kosa dia eo aminy. Ary misy fantsona fito eo amin'ny isan'ny lela fanaovanjiro izay eo an-tampony. Ary misy azo oliva roa eo anilany. Ny anankiray eo kavanany fitoeran-diloilo, ary ny anankiray eo ankaviany. Inona ny sarina asehony fahitana nomenany Zakaria eto? Fahitana fanaovanjiro. Fanaovanjiro misy rantsana fito. Dia inona ny teo akaikin'io fanaovanjiro? Nisy azo oliva anankiroa izy teo anilany. Nisy azo oliva anankiroa izy teo anilany. Ny anankiray ozy izy teo akavanany fitoeran-diloilo, ary ny anankiray teo akaviany. Dia efa nahitan'izany Zakaria dia nanontany teny hoe inona raha ny hevitra an'izany? Jereo tsara zany teneny eo amin'ny 1:4. Dia niteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko nanao hoe inona moa ireo tompoko? Inona ary io zavatra io? Inona ary ty fahitana nomena anahy ty? Dia namaly an'i Zakaria ilay anjely zany 5 sy 9. Ary ilay anjely niresaka tamiko dia namaly ka nanao tamiko hoe tsy fantatrao va ireo? Fa hoy izao, tsy tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehova amin'i Zerobabela, tsy amikery na mpifatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro. Izay zany ny valiny teny. Tsy fantatrao va ireo izy le anjely? Dia hoy izy Zakaria tena tsy fantatro zany tompoko. Fa le anjely ny teny taminy ka nanao hoe izao ny tenin'i Jehova ny amin'ny Zerobabela hoy izy, tsy amikery na mifatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro. Inona zany ny sary eto asehon'ilay oliva eo akaikin'ilay fanaovanjiro? Inona ny sary asehon'ilay oliva miaraka amin'ilay fanaovanjiro zany? Raha jerentsika ny ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia hita matetika eo zany hoe oliva zany, azo oliva zany matetika hita foana amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ary io azo oliva io dia zava-dehibe eo amin'ny zanak'Israely. Satria be dehibe zany no vertu zany hoe zavatra tsara azo avy amin'ny azo oliva. Anisan'izany izay zavatra fampiasan'ny zanak'Israely indrindra dia ny menaka na hoe ny huile d'oliva zany.
ny huile d'oliva zany. Ka io huile d'oliva io zany de zava-dehibe eo amin'ny Israely io. Raha tsika am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany, de inona ny tena malaza amintsika resaka hoe pétrole, ny resaka carburant zany. Ohatra hoe na ny any ambanivohitra reny mbola tsy manana courant ny any ambanivohitra ny Madagasikara de mampiasa jiro pétrole. Fa teo amin'ny Jiosy mbola tsisy pétrole. Fa inona ny azy ny fanaovan-jirony? Inona no menaka ampiasainy ny amin'ny fanaovan-jiro? De ny menaka huile d'oliva io zany no ampiasaina ny amin'ny fanaovan-jiro teo amin'ny zanak'Israely. Zay mazava-dehibe le hoe azo oliva zany. Satria raha tsy misy an'io menaka io zany de tsisy hazavana misy zany eo an-tokantrano. De izay zany ny fifandraisan'le hoe azo oliva amin'ilay fanaovan-jiro. Satria le menaka zany azo avy amin'le oliva zany, io zany no manino no ahafahana mampirehitra ilay fanaovan-jiro. Le menaka avy amin'le oliva zany no ahafahana mampirehitra ilay fanaovan-jiro. Ka ny hevitra an'izany zany de zao hoe ilay tenin'ny faminaniana avy any ambony zany de zao tsy mazava ny tenin'ny faminaniana avy amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany. Zay ny hevitra n'izay teny zay. Tahaka an'le hoe ny fanaovan-jiro de tsy mazava raha tsy amin'ny alalan'ny menaky ny oliva, de tahaka izay koa ny tenin'Andriamanitra na ny tenin'ny faminaniana tsy mazava raha tsy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Izay no mahatonga le teny teo manao hoe tsy amin'ny herina ny fahatanjahana ozy izy, fa amin'ny fanahiny Jehova rery ihany, amin'ny fanahy koa Jehova tompo. Izay zany ny hevitry le hoe azo oliva miaraka amin'ilay fanaovan-jiro izany. Ka raha nylesitsika zany am'izao fotoana zao de mibana kokoa ny amin'ny resaka hoe bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Apokalipsy. Fa ity teny vavolombelona zay resahany eto kosa de mivelatra lavitra no Daniela sy ny Apokalipsy satria ny baiboly ray manontolo zany no resahany eto. Ny baiboly ray manontolo zany no resahany eto. Ka le azo oliva sy le fanaovan-jiro zay resahana eto zany de ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zany no resahana eto zany. Ko maninona ary zany no baiboly no resahana eto? Maninona ny baiboly no resahana? Raha ampitahina amin'ilay resaka hoe azo oliva sy fanaovan-jiro teo. De raha mijery koa tsika ao anatin'ny soratra masina de ny baiboly de lazaina inona ny baiboly? Ny baiboly de lazaina ihany koa hoe fahazavana tahaka an'ilay hoe fanaovan-jiro. Ny baiboly de lazaina hoe fahazavana. Ny tenin'Andriamanitra io nefany araka le nresahantsika teo zany le hoe le tenin'ny faminaniana de zao tsy mazava io raha tsy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. De mazava zany le tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. De ny eto ihany koa de lazaina hoe raha ny soratra masina no jerena zany raha miresaka tsika hoe baiboly na miresaka tsika hoe soratra masina. De inona ny fampitahan'ny baiboly an'izay ihany koa de lazainy fa ny soratra masina de fahazavana. Ny soratra masina de fanilo. Ny soratra masina no manazava. Jerentsika kely aty amin'ny Salamo 8:100 aty izy miresaka an'izay. Salamo 8:100 andininy 5:500. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Raha vao miteny zany tsika hoe ny soratra masina no hoe tenin'Andriamanitra de inona zany zay? Fanilo zany zay. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Aty ihany koa izy miresaka aty amin'ny ohabolana toko 9. Jerentsika akaiky ihany. Ohabolana toko 9 de vakitsika ny andininy 7:20. Ohabolana toko 9 de ny andininy 7:20. De hono izy fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalàna ary lalanaina ny anatra famaizana. Fa jiro ny didy ozy izy. Fa jiro ny didy. De hono koa izy ary fanazavana ny lalàna ary lalanaina ny anatra famaizana. Jiro ny didy fanazavana ny lalàna ary lalanaina ny anatra famaizana. Zay zany le izy hoe jiro ny didy fanazavana ny lalàna. Raha ny soratra masina nefa nijerena de zao hoe iza nefa io tena hoe fahazavana io. Iza io tena fahazavana resahana io.
mahatonga le hoe ny soratra masina no lazaina fa fanilo na hoe jiro ny didy. Iza io tena fahazavana resahana io dia aty amin'ny jauna voalohany izy miresaka an'izay. Jauna toko voalohany dia ny andininy voalohany. Rehefa hitatsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana no sisy eto? Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Inona zavatra resahana eto? Ny teny ozy izy dia ino? Andriamanitra ozy izy ny teny. Dia raha toizantsika ilay izy eo amin'ny andininy faefatra dia izao. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Zany hoe tsy nisy zany zao fiainana misy antsika rehetra zao raha tsisy an'io teny io zany, le tenin'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io izy dia izy, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Io tenin'Andriamanitra io zany no fanazavana ny olona, io no manazava antsika. Io zany le tena ino? Io zany le tena fahazavana io. Eto amin'ny andininy fasivy izy mantsy miteny an'izay dia zao ny teneny eo amin'ny andininy fasivy. Raha vakitsika ny andininy fasivy. Tao ny tena mazava ozy izy, izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Tao ny tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Amin'ny teny frantsay izy zao mantsy ny tena zany. Cette lumière ozy izy était la véritable lumière. Io fahazavana le tenin'Andriamanitra io le tena fahazavana io. Le teny tao amin'Andriamanitra io. Iza nefa io teny eo amin'Andriamanitra io. Dia eo amin'ny andininy faefatra amby folo izy miteny an'izay. Dia ahoana izy andininy faefatra amby folo? Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Izy io tena fahazavana, Jesosy Kristy io le teny tonga nofo zany. Kristy ka le tena fahazavana zany, Kristy le tena tenin'Andriamanitra. Ary amin'ny Apokalipsy izy dia teneny mihitsy hoe ny anarany dia nino? Ny tenin'Andriamanitra ozy izy. Apokalipsy toko fahasivy amby folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izao ny teneniny ato. Ary ny akanjoakanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Iza zany ty tena fahazavana ty? Jesosy Kristy, le tenin'Andriamanitra io. Tamin'ny voalohany ny teny ozy izy, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra ozy izy. Zay no mahatonga hoe io zany le tena fahazavana, manazava ny olona rehetra zany. Ka le tenin'ny faminaniana io zany tsy mazava io raha tsy ny fanava amin'Andriamanitra mihitsy no miasa manazava ny tenin'ny faminaniana io. Ka ireto le vahoakan'Andriamanitra reto maminany zany mitondra ny vavolombelona roa io. Amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Dia jerentsika ihany koa fa mbola misy ihany koa ao anatin'le teny eo, ao anatin'le teny eo amin'le Apokalipsy toko faraky amby folo eo, izay association zany, na hoe zavatra anankiroa hitatsika eo anatin'le teny eo zany, izay amantarantsika hoe iza io vavolombelona roa. Mbola misy porofo hafa ihany koa zany omen'ilay Apokalipsy, amin'ny Apokalipsy toko faraky amby folo eo amin'ny andininy fadimy sy ny fahenina, amantarana hoe iza io vavolombelona anankiroa. Dia eo amin'le Apokalipsy toko faraky amby folo, ny andininy fadimy sy ny fahenina. Ka ny zavatra resahan'le Apokalipsy toko faraky amby folo andininy fadimy sy ny fahenina eo dia miresaka ny amin'ny fahagagana zay vitan'le vavolombelona roa zany. Dia zao ny teneniny eo amin'le Apokalipsy toko faraky amby folo andininy fadimy sy ny fahenina izany. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany. Iza moa le ireo resahana eto fa le vavolombelona roa zany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy ho vonoina toy izany koa izy.
ireo dia manam-pahefana andrindrana ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranorana amin'ny andro aminaniny ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo ra sy ameliny tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana zany hoe manana pouvoir zany io vavolombelona reo io. Inona ny pouvoir ananany teneniny teo? Raha misy tandratra ireo izy dia misy afo mivoaka mivavana, misy afo mivoaka mivavana ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tandratra ireo dia tsy maintsy ho vonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana andrindrana ny lanitra hozy izy. Manana fahefana andrindrana ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranorana amin'ny andro aminaniny ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo ra sy amelony tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana zany hoe tena manana fahefana zany ilay vavolombelona roa ireo izany. Ka ao anatin'io teny zay nivakitsika io dia inona ny pouvoir resahana teo aminona ny fahavalony zany. Dia jereo tsara ny zavatra resahany teo. Raha veritsika kely le izy eo amin'ny andinin'ny fahadimy dia zao ny hitantsika eo aloha zany. Jereo tsara ny zavatra resahany eo. Ary raha misy tandratra ireo dia misy afo mivoaka izy amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Voalohany zany mahay mamoaka afo mivoaka amin'ny vavany izy. Faharoa, raha misy tandratra ireo dia tsy maintsy ho vonoina toy izany koa izy. Dia ireo dia manam-pahefana andrindrana ny lanitra hozy izy mba tsy hilatsahan'ny ranorana amin'ny andro aminaniny. Voalohany zany dia zao hoe misy afo mivoaka amin'ny vavany. Faharoa dia mahay mandrindrana ny lanitra izy, manidy io lanitra io zany izy tsy hilatsahan'ny ranorana amin'ny andro aminaniny. Fahatelo, ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy apody azo ra. Manam-pahefana amin'ny rano izy apody azo ra zany hoe manova ny rano ho ra. Ary fahefatra farany ameliny tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana zany hoe mahay mameliny tany amin'ny loza koa zany io tenin'Andriamanitra io. Zavatra efatra zany resahana teo. Zava-dehibe zay zavatra efatra zay. Mamoaka afo amin'ny vavany izy mandevina ny fahavalony. Faharoa, mahay mandrindrana ny lanitra izy mba tsy hilatsahan'ny ranorana. Fahatelo, mahay mampiova ny rano ho ra izy. Fahaefatra, mahay mampidina loza amin'ny tany izy. Dia raha mijery an'ireo fahagagana avoakan'ireo tsika dia misy sary hitantsika tonga dia mivelatra eo alohantsika. Iza ny mpaminany navita nanao an'ireo fahagagana lehibe efatra voalaza ireo teo ao anatin'ny soratra masina. Izay mpaminany lehibe eo amin'ny soratra masina dia ny mpaminany Moizy sy ny mpaminany Eli. Eli mpaminany sy Moizy navita nanao an'ireo fahefana voalaza teo ireo. Izany hoe Moizy zany na Mosesy dia asehon'le fahagagana ny amin'le rano miova ho ra. Moizy asehon'le fahagagana le rano miova ho ra ary maneho ihany koa le fahagagana amin'ilay loza tonga amin'ny tany. Satria tamin'ny andron'ny Mosesy dia nisy an'le hoe loza folo. Dia raha jerentsika kely ny tantaran'ny Mosesy amin'izay mikasika an'izay hoe ahitantsika koa hoe nisy tokoa ve zany teo amin'ny tantaran'ny Mosesy hoe ny rano niova ho ra ary navita napidina loza tamin'ny tany ve izy. Dia jerentsika kely eo amin'ny Exodosy 7 jerentsika kely. Exodosy 7 dia ny 9:4 ka hatramin'ny 7:10. Exodosy 7 ny 9:4 ka hatramin'ny 7:10. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, efa mafy ny fon'ny Farao ka mandatsy handefa ny olona izy makanesa ao aminy ianao rahampitso indro hivoaka ho any amin'ny rano izy dia mijanona eo amoron'ely ianao ambara-piaviny ary ny tena ilay novana omena rana hoentinao eny an-tananao dia lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no nanirakay ankaty aminao anao hoe alefasy ny oloko mba hanimpony ahy any anefitra fa indro tsy niaino ianao mandraka kehitriny. Koa izao no lazain'i Jehovah, izao no afantaranao fa izao no Jehovah. Indro ny tego ety an-tanako no ikapohako ny rano onelo ka ho tonga ra izy dia ho faty ny hazan-drano onely ka ho maimbo nely ary tsy ho tian'ny Egyptianina intsony ny isotro ny rano.
ahoana ozy Jehova izao no afantaranao fa izao ny Jehova indro ny teko ety an-tanako no ikapohako ny rano anely ka ho tonga ra izy de ho fatiny aza ny rano anely ka ho maimbo ny elo ary tsy teo ny Egyptianina intsony ny sotro ny rano de eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny faraky amin'ny roapolo tanteraka tokoa zany fahagagana izany ary nataony Mosesy sy Arona izany araka izay nandidian'i Jehova dia nanainga ny teny izy ka namelony rano tao anely teo mason'ny Farao sy teo mason'ny mpanompony dia tonga ra ny rano rehetra tao anely koa maty ny azan-drano izay tao anely dia maimbo ny elo ka tsy azony Egyptianina nosotroana ny rano avy eo ary ny ra dia nanerana ny tany Egypta rehetra jereo amin'izany le fahagagana ny teny Andriamanitra tamin'i Mosesy zao no ataonao nanaraka le tenin'Andriamanitra Mosesy baikon'Andriamanitra inona ny fahefana ho tonga ra ozy izy ilay rano de tonga ra tokoa le rano maimbo amin'izay izy rehefa avy eo tsy afaka nisotro le rano ny Egyptianina satria tsy azo ny sotroana le rano inona ihany koa ny hitantsika eo raha mijery sika manomboka amin'io toko fafito io andininy faefatra amby folo zay mivakitsika teo ka hatramin'ny toko faharoambe folo andininy sivy amby roapolo de miresaka zany io ny amin'ny le loza folo nahazo ny Egyptianina de fantatsika fa ny loza voalohany de miresaka le ra teo hitantsika eo le rano tonga ra satria miresaka zany tsika hoe le loza midina amin'ny tany zany ka le loza midina amin'ny tany io de io mihitsy le loza folo avy amin'Andriamanitra tonga teo amin'ny tany Egypta loza voalohany nahazo ny Egyptianina ny rano ny ova ra loza faharoa tonga ny sahona niakatra feno ny tanànany Egyptianina hatrany anaty vilany hatrany anaty fandriana feno sahona loza fahatelo tonga ny inona moa ny anaran'ny po amin'ny teny gasy tadidiko tsony ny anaran'ny ao ny ao fotsy zany sy ny ao mainty sy ny tsy haintsolo mitondra ididy zay matratrany ao eny de voan'ny ididy eny feno ao eran'ny tany Egypta zany inona ny ohatroatra sy ididy amin'izany loza nge zany ny ankizy any ampianarana reny rehefa mikasokasoka reny tamin'ny mbola any amin'ny primaire reny de feno lasa feno atody hao ianao mididy ny inona fa feno ao manerana ny Egypta loza fahaefatra tonga ihany koa ny lalitra zany na ny mostika zany ny vovoka lasa nataon'Andriamanitra inona lalitra na mostika feno ny tany Egypta zany hoe nanenika ny tany Egyptianina iny ka nanimba zavatra be deaibe teo amin'ny tany Egypta loza fahadimy maty ny biby fiompy rehetra manana tongotra efatra rehetra ny biby fiompy zany zay mety ho biby teo amin'ny tany Egypta de maty daholo mortalité ozy izy ny loza fahaenina ny vairatsy nahazo ny olona nahazo ny biby fiompy mivoaka pistule ozy izy ry zareo zany hoe mivoaka nana zany maimbo nana ny fery sy ny rehetrarehetra iny loza nge zany ny reto zay le hoe loza amin'ny tany inona koa ny zavatra nitranga ny loza fahafito tonga ny avandra ny latsaka avany an-danitra mitarehinafo na nimba ny volon'ny Egyptianina rehetra tsy afaka mivoaka mihitsy ianao zany tonga zany rehefa avy eo indray inona koa ny tonga ihany koa ny sahona feno sahona eran'ny Egypta efa apotika ny avandra sy ny rehetrarehetra ny zava-maniry rehetra tonga koa ny sahona manimba ny sahona zany rehefa tonga amin'ny armée mihitsy izy miaramila be izy tsy isy vokatra tavelo na ny ray azy feno maizina ny balala ny tany Egypta tonga indray ny loza fahasivy aizina miraparapa ny tany Egypta aizina miraparapa ary ny loza fahafolo farany de ny lamataon'ny Egyptianina no maty zany ny loza niatra tamin'ny Egyptianina tamin'ny andron'ny Mosesy zany ka ny ahitantsika an'izy io zany eo amin'ny toko fahafito andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny toko faharoambe folo andininy fahasivy amin'ny roapolo izany de ireo zany le hitatsika eo amin'le hoe fahagagana vitan'le vavolombelona roa zany inona ny fahagagana zay vitany teo de hoe manova rano ho rà ary mampidina loza amin'ny tany ozy izy hitatsika fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny Mosesy tanteraka zany zavatra zany de
Hitantsika ihany koa voalaza teo manao hoe manana fahefana ozy izy ampilatsaka afo avy any an-danitra ozy izy mandringana ny fahavalo sy manana fahefana ihany koa andrindrina ny lanitra ozy izy tsy latsahan'ny ranonorana. De iza ny mpaminany nomen'Andriamanitra n'izany fahefana zany? Fa ny mpaminany Elina nomen'Andriamanitra n'izany fahefana zany ka nitondra ny teniny nampiatra izany fahagagana zany teo anivon'ny Israely, tamin'ny tanin'ny Israely zany. Fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny androny Elia, jerentsika kely ange. De zany hoe ilay afo zany mandrava ny fahavalo sy lay orana zay vitany mampitsahatra azy sy vitany mandatsaka ranonorana, satria tsy vitany hoe mampitsahatra ranonorana ny vitany Elia, fa any koa no mampilatsaka ireo ranonorana, satria le fahefana zany nomen'Andriamanitra azy ahafahany manatanteraka an'izay am'le tenin'Andriamanitra zay nomenany Elia izany. Jerentsika aty amin'ny mpanjaka voalohany aty 7:10 miresaka an'izany. Mpanjaka voalohany 7:10 de vakitsika ny andininy voalohany. Inona ny zavatra resahany eo? Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gilead nilaza tamin'ny Aba hoe mpanjakan'ny Israely io zany. Raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsy hisy ando na ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Ahoana tsara ozy izy? Raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely ozy izy izay hitsanganako eto anatrehany dia tsy hisy ando na ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko, satria fahefana nomen'Andriamanitra azy zany zay. De inona zavatra nisy eo amin'ny andininy 7? Ary noho ny ela de ritra ny renirano noho ny tsy fisian'ny ranonorana tamin'ny tany. Rehefa tsy nilatsaka tsony zany ny ranonorana ny amin'ny tenin'ny Eli. De arak'le teny teo noho ny ela de ritra ny renirano noho ny tsy fisian'ny ranonorana tamin'ny tany. Tonga indray nefa ny fotoana zay anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, satria fa mahay zanany Israely io, vokatry ny fahotan'ny zanak'Israely zany zay niodina tamin'i Jehovah. De rehefa tonga ny fotoana taty aoriana nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny indray Eli ampilatsaka ny ranonorana teo amin'ny tanin'ny Israely, satria nandritra ny 3 taona zany tsisy ranonorana teo amin'ny Israely, de afaka 3 taona naverin'Andriamanitra ny ranonorana teo amin'ny Israely. Vakitsika amin'ny andininy eo amin'ny 9:20 tsika miresaka an'izay, de ny andininy 170 ka hatramin'ny 570. Mpanjaka voalohany 9:20 de ny andininy 170 ka hatramin'ny 570. De zao miteneniny eo. Ary Eli tamin'ny Aba niakara mihinana sy hisotro fa misasasasa izato ny ranonorana be, de niakatra hinana sy hisotro akaba. Fa Eli kosa niakatra ao ny tampon'ny Karmela dia niankohaka tamin'ny tany, ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Ary izy tamin'ny zatoviny miakarakely ka tazano ny ranomasina, de niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy na inona na inona. Ary izy mandehana koa ny pito, ary noho ny fanimpitony de hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina. De hoy izy miakaraka lazao amin'ny haba hoe amboary ny kalesinao ka midina fa andreo voasaka ny ranonorana ianao. Ary vetivety de mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorana be. Ary Aba niakatra tamin'ny kalesy ka nakany Jezrely. Ary ny tanan'i Jehovah de teo amin'ny Eli dia nisikina izy ka niazakazaka teo anoloan'ny Ahaba mandraba tonga ny tany Jezrela. Eo amin'ny andininy 570 de hono izy, ary vetivety de mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonorana be ozy izy. Noho ny vavaka Eli de nanao nirotsaka indray ny ranonorana. Fahefana vaiza zany, fahefan'le tenin'Andriamanitra zany. Izy le tena fahazavana ozy izy, izy nisy mpiainana ozy izy. Andriamanitra milaza amin'ny Eli zao no ataona de manaraka Eli, de mampiatra le tenin'Andriamanitra izy. Ary resaka io zany tsy hoe zavatra lazalazaina fotsiny izy io na hoe tonga ho azy fotsiny zany fampitahana io, fa misy heviny io matoa nomena zany hoe maninona ny fahagagana nataony Eli na ny fahagagana nataony Mosesy no resahana eto. Misy heviny zany zay zavatra zay. Fa alohan'izay aloha de rentsika indray le fahagagana faharoa nataony Eli zany.
dia vitany Elia zany no manino nampitsahatra ny ranonorana sy mampilatsaka ranonorana. Lazaina ihany koa nefa fa zao manana fahefana io vavolombelona reo io aninona ampilatsaka hafa avy any an-danitra ozy izy. Dia jerentsika indray aty amin'ny mpanjaka voalohany eo ihany 720 eo akaiky eo zany. Mpanjaka voalohany 720 andininy 20 ka hatramin'ny 420. Mpanjaka voalohany 720 andininy 20 ka hatramin'ny 420. Dia ity moa zany ty tantara ty fa fatatsika ihany fandraisantsika kely teto izy ity zany. Fa izy ity zany karazana ohatrany hoe défi zany nataony Elia tamin'ireo mpaminan'ny Baala zany hoe eo anivony zanak'Israely hoe raha Baala tokoa ny ten'Andriamanitra aseho mandatsaka lafa avy any an-danitra izy raha mampilatsaka. Ka mandrehitra anisorina io zay ataonareo eo ambony altara. Fa raha Baala n'Andriamanitra dia mahavita manao an'izany izy. Dia za koa izy hanao altara ho anahy dia ho asiako fanatitra io dia za hiantso an' Jehovah Andriamanitra ozy izy mba hampilatsaka hafany koa andevina ny fanatitra zay eo ambony altara. Ka zay Andriamanitra mampilatsaka ny hafa avy any an-danitra ozy izy dia ho fantatsika hoe iza ny ten'Andriamanitra zay ny ten'Andriamanitra ozy izy. Nandeha zany ny fanampy. Zao tsara le izy eo amin'ny 120 sy ny 420. 120 ka hatramin'ny 420. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Iahaba namory ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo raha Jehova no Andriamanitra manara azy, fa raha Baala kosa dia manara azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Elia tamin'ny olona, izao dia izao irery ihany no sisa mpaminan'ny Jehova, fa ny mpaminan'ny Baala kosa dia 500 lahy. Koa aoka ireo hanome vatotr'ombilahy 2 ho antsika, ary aoka izy no ifidy ny iray ho azy, dia andrasa azy ka hametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo ao. Ary izao kosa amboatra ny iray ka hametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo koa ao. Ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitrareo ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehova, koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no ho Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Ahoana izy Elia? Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo izy dia aoka izy no Andriamanitra, ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Dia ahoana ty amin'ny 530 ka hatramin'ny 730. Zao ny teneniny 530 ka hatramin'ny 730. Ary nohony tamin'ny fotoana fanatitra riva zany hoe niantso ny Andriamanina teo zany reo Baala reo nandritra ny fotoana maro, fa tsy namaly ny Andriamanina, tsy nampilatsaka hafa avy any an-danitra izy. Maraina madraparivan'ny andro izy reraka teo ihany. Ary tamin'ny tatovonana ary Elia dia niteny mihitsy naneso azy ireo nanao hoe aiza le Andriamanitra reo ngamba izy matoriko, mety mbola maninofy izy zay, ngamba mety nanao voyage mihitsy izy angambany. Nesony Elia mihitsy izy reto, reraka fotsiny teo, tsy namaly ny Andriamanitra satria Andriamanitra tsy izy. Dia eto amin'ny 530 tonga ny anjaran'ny Elia mpaminany zany eto. Ary nohony tamin'ny fotoanany fanatitra riva dia nanatiny Elia mpaminany ka nanao hoe Jehova o, Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Israely, aoko ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao. Ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mienohy ahy Jehova o, mienohy ahy Jehova o, mba hahafantaran'ny reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano teo amin'ny ady kely. Ary raha vao nahita izany ny olona rehetra dia niankohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. 130. Mienohy Jehova o, mba hahafantaran'ny reto olona reto fa ianao no Jehova Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia nilatsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tamin'ny ady kely. Jereo ny fahefan'Andriamanitra, fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Mienohy Jehova o, namaly vavaka Andriamanitra. Nirotsaka niny.
nirotsaka ny hafa avy any an-danitra nandevina le fanatitra nampiseho hoe iza ny tenyandriamanitra gaga ny olona ary ny olona dia niteny eo am'le 157 nanao hoe ary nahita izany ny olona rehetra dia niankohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra Jehova izy no Andriamanitra ny aiky volana ny olona hoe Jehova no Andriamanitra fahagagana lehibe zany mampilatsaka avy any an-danitra ny fahefan'Andriamanitra dia Jerova atao mpanjaka faharoa ihany koa mbola misy koa atao mpanjaka faharoa dia retsika kely rehefa nasain'ny mpanjaka an'Israely ho samborina Eli mpaminany satria le mpanjaka an'Israely teto dia naninona indray mpanjaka an'Israely narary mafy izy dia tsy mba niantso an' Jehova izy hoe hikonsulte an'Andriamanitra fa lasa izy nandeha any amin'ny andriamanitra hafa dia tezitra Andriamanitra dia nisakana any Eli ireo olona izay nirandreo ho any amin'ny mpaminan'Andriamanitra hafa manao hoe aza makany ianareo fa zao ny tenin'i Jehova ny amin'ny mpanjaka anareo ho faty ianao izy tezitra mafy ny mpanjaka tamin'izany dia nasen'ny samboriny Eli hoe sambory iny ndana sambory nandefa 50 lahy ny mpanjaka isambotra any Eli inona ny zavatra nitranga mpanjaka faharoa toko fahavalo amby mpanjaka faharoa toko voalohany azafady mpanjaka faharoa toko voalohany 9 ka hatramin'ny 7 mpanjaka faharoa toko voalohany 9 ka hatramin'ny 7 mpanjaka faharoa toko voalohany 9 ka hatramin'ny 7 ary ny mpanjaka naniraka mpifehy 50 anankiray mba amin'ny 50 feny akany aminy dia niakatra tany aminy izy zany eo any amin'ny Eli zany ka indro izy nipetraka teo tampony tendrombohitra ary niteny tamin'ny lehilahy hoe ry lehilahin'Andriamanitra ô midina ianao atsony mpanjaka fa Eli namaly nanao tamin'ny mpifehy 50 hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina anao sy ny 50 fenao ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny 50 feny raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho izy dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevina anao sy ny 50 feny miaraka aminao izy nilatsaka ny afo nandevina azy ireo fahefan'ny tenin'Andriamanitra zany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra manana fahefana zany io tenin'Andriamanitra io manana fahefana io tenin'Andriamanitra io satria izay le teny teo io vavolombelona rio izy dia zao mahay mampilatsaka afo avy any an-danitra izy mandevina ny fahavalony izy zany fahavalon'Andriamanitra ankereta isambotra any Eli nilatsaka ny afo nandevina ny fahavalo avy any an-danitra dia mbola mitohy ihany satria mbola naniraka fehin'ny fanindroany indray le mpanjaka tsy mba tonga saina izy hoe nisy afo nilatsaka avy any an-danitra tsy hitany akory hoe lozanga izy zany hoe afo milatsaka fa mbola rehefa tsy miverina 50 lafa hoe may dia lasa izy naniraka 50 fanindroany indray fa kitsika le toy an'le izy teo eo am'le mpanjaka voalohany eo ihany zany 1 ka hatramin'ny 12 dia naniraka mpifehy 50 anankiray mba amin'ny 50 feny akany amin'ny koa ny mpanjaka dia niteny izy ka nanao taminy hoe ry lehilahin'Andriamanitra midina faingana ianao atsony mpanjaka fa namaly Eli ka nanao taminy hoe raha lehilahin'Andriamanitra tokoa aho dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevina anao mba amin'ny 50 fenao ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny 50 feny zany hoe nilatsaka fanindroany indray zany le afo avy any an-danitra mbola tsy tonga saina ihany le mpanjaka naniraka fehiny 50 fanitelony indray izy fa zao le lehibe n'le fehiny 50 mba olo-kendry dia niankohaka tamin'ny Eli mba hoe tsy ho faty 17 sy ny ka hatramin'ny 7 ary dia naniraka mpifehy 50 anankiray indray mba amin'ny 50 feny izy dia niakatra le mpifehy 50 ka tonga ary nandohalika teo anatrehany Eli ka nifona taminy nanao hoe masina ianao ry lehilahin'Andriamanitra aoko zava-tsy ho masonao ny haiko sy ny hain'ireto mpanomponao 50 ireto indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina ireo 2 lahy mpifehy 50 ireo mba amin'ny 50 feny avy fa aoka kosa ho zava-tsoa eo masonao ny haiko ankehitriny ny fony izy mibabababa natahotra fahagagana nge zany reto afo milatsaka avy any an-danitra
Zavatra hitantsika teo zany dia zao hoe nisy fahagagana anankiefatra no nresahana teo. Fahagagana efatra no nresahana teo. Hoe ireo vavolombelona roa ireo izy dia manana nomen'Andriamanitra ery hanaovany fahagagana izy ireo. Ampilatsaka afo avy any an-danitra izy andevina ny fahavalony. Ary andrindrina ny lanitra izy tsy latsahany ranorana amin'ny tany. Ary anovan'ny rao izy, anovan'ny rano ho tonga ho rao izy. Ary ampilatsaka loza amin'ny tany. Zany ny herin'ilay tenin'Andriamanitra. Raha mijery nefa tsika teo amin'ny tenin'Andriamanitra dia iza zany ilay tao amin'ny testamenta taloha no mpaminany nanaovan'Andriamanitra n'izany asa lehibe zany. Zay hitantsika teo. Dia iza no navitan'ireo fahagagana ireo dia i Mosesy sy Elia zany no navitan'ireo fahagagana ireo. Ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy hoe coïncidence zany io resahana io hoe miresaka ny amin'ny fahagagana vitan'ny Mosesy sy Elia. Na hoe tonga ho azy io. Fa misy antony io zany. Matoa hoe ny fahagagana vitan'ny Mosesy sy ny fahagagana vitan'ny Elia no resahana eto. Ary any amin'ny Malaki 4 ary. Dia ampifandraisina izy roa ireo. Izany hoe i Mosesy sy Elia dia ampifandraisina any amin'ny Malaki. Ary io teny ao amin'ny Malaki io dia io teny tokana io ihany no fampifandraisana any Mosesy sy Elia. Misy antony lehibe izay. Jerentsika Malaki 4:4 ka hatramin'ny 5. Malaki 4:4. Boky farany eo amin'ny testamenta taloha zany Malaki. Malaki 4:4 andininy 5 ka hatramin'ny 5. Malaki 4:4 andininy 5 ka hatramin'ny 5. Dia ahoana izy eto? Amin'ny teny gasy tsisy 4 fa 4. Dia hojerentsika kely eo zany fa amin'ny teny frantsay mantsy 4 misy. Donc zany ny andininy 4 no resahantsika zany. Dia manomboka eo amin'ny andininy, zany hoe 3 zany andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 novaka itsika. 3 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy? Tsarovinareo ny lalàn'i Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tao Horeba sy amin'ny Israely rehetra, dia ny didy sy ny fitsipika. Indro izaho aniraka ny limpaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova, ilay lehibe sady mahatahotra, ary izay ampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho amely ny tany amin'ny fandringanana. Eo zany le association na hoe fampifandraisana any Elia sy Mosesy na hoe Moïse. Misy antony zany izy io. Kanefa ny tonga indray ny fotoanantsika, tapitra sady ny fotoanantsika. Valo io indray nitondrantsika ny lesona amin'ny manaraka io association hoe fifandraisany Mosesy sy Elia hoe inona ary ny tianyty tenenina. Inona ny mahatonga hoe ampifandraisana ny Mosesy sy Elia eo amin'ny Malaki. Dia ifampifandraisana io nefa hitantsika ihany koa teo amin'ilay hoe fahagagana zany teo amin'ilay noentin'ilay vavolombelona roa. Dia hitantsika teo ny fahagagana nataony Mosesy sy Elia ihany koa. Ka amin'ny manaraka zany tsika miresaka an'izay satria raha iresaka an'io indray tsika dia tavela eto indray tsika fa dia mba manao pause kely tsika zany mikasika an'izay zavatra izay na dia mangetaheta kely ary dia tohizantsika manaraka izay amin'izay afaka valapatra tsara tsika mikasika an'izay lesona izay. Vavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Jehovah Andriamanitra ray io voninahitra sy ny dera ary ny haja dia ho anao soany zanak'ondry. Halleluja, halleluja. Nasandratra iavy ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao raha io, mena voninahitra ny ianao. Misaotra ray raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao zay tamin'ity an'ity mikasika ilay vavolombelona roa. Dia ilay tenin'Andriamanitra izany. Ilay testamenta taloha sy testamenta vaovao izany. Mana-masinana ireny amin'ny teninao. Ny teninao ny fahamarinana.
dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io ankalazay ny anaranao sy raha atao ampony ireny teninao raha tao an-tsainainy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy na nyratana izany vavaka izany raha teto anatrehanao. Halleluia. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra dia mpanao fotoana indray tsika manaraka zany. Baibay daholo tsika rehetra.